mivoaka isika tompoko. Midera anao zahay, mankalaza gn'agnaranao Andriamanitra ray be fahasoavanao. Fahasoavana manao hoana ny fahasoavana izay itiavanao anay, fahasoavana izay sy mendrika ny mpanota, fa tokana ny mendrika dia ny zanakao Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao zahay fa misy fahamendrehanay rehetra, ny otanay rehetra, ny kilemanay rehetra, ny fahadisoanay rehetra dia nentin'ny zanakao Jesosy tamin'ny tenany, ka izy ny manasitrana anay tokoa. Izy ny manafaka anay amin'ny aretin'ny fahotana ka mandrava gn'asany maizina. Misaotra anao zahay fa tamin'ny alim-be izay sy nanantenana na inona dia tonga ny anjely nanambara ny vaovao mahafaly. Nilaza fa misy mpanjaka teraka any an-tranon'omby any Betlehema. Trano mahonena ny nahaterahany, trano mampalahelo tokoa kanefa ao anatin'izany dia misy harena lalina, misy harena nafenina, misy harena sita fesifesenina. Natokana ho an'ny olona rehetra, sy natokana ho an'ny olombisy ihany fa ho an'ny olona rehetra. Fa ity nateraka tao an-tranon'omby ity indrindra ilay zanaky Abrahama izay ho fitahiana ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Mifaly zahay tompo satria manana anjara amin'ny zanakao zahay, manana anjara amin'ny fitahiana mandrakizay zahay, manana anjara amin'ny fahasoavana mandrakizay zahay. Da io zahay izay tafangona eto, kanefa maro ihany koa ny sy tafangona eto, antony samihafa ny mahatonga an'izany. Ao ny asa, ao ny raha samihafa izay mandraikitra, kanefa misy ihany koa ny aretina. Dia mangataka anao zahay tompo hamangy, hampahery, hanome fahasoavana ny isa-tokantrano ny isambarabara, fa sy mba manadiny olona ianao tompo. Fa ny olona rehetra dia tianao ho vonjena mba ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Da io zahay omeo anay ny handre ny teninao, sy renay ho azy ny teninao tompo. Besaka ny zavatra mampitabataba ny fonay sy andrenesanay ny teninao, ka mangataka zahay tompo mba ho reny ny teninao, mba ho azavay ny fanahinao masina ny fandrenesanay ka ho reny ny teninao tompo. Hampanginina ny tabataba isan-karazany izay momba n'izao fiainanay izao. Indraindray dia sy mahasoa anay zany, indraindray dia mampihena anay ara-panahy zany, ka sy mampitombona oviananao viana. Mahabe ny fahoriana azy. Ankehitriny dia sitraka ao ny hampandre ny teny soa mahafaly anay. Efa norenesina zany tamin'ny vakiteny masina ary mbola horenesina ihany koa zao. Dia mitenena tompo amin'ny anaran'i Jesosy zanakao. Amen. Androany no araka ny voalaza teo alahady ny epifania. Androany no mifarana ny antokony Noely, mamarana ny fotoan'ny Noely sika androany. Ny epifania dia fety kristiana. Tamin'ny voalohany dia fety ny fiangonana tasinanana zany. Ny fiangonana tasinanana zay toroisika ankehitriny hoe fiangonana orthodoxe, ao ihany koa ny copte izay avy amin'ny orthodoxe ihany. Fa ny Noely kosa na ny krismasy dia fety fiangonana toy izany koa, fety ny fiangonana tandrefana. Anatin'ny fiangonana tandrefana ny misy asika, ny fiangonana katolika romana anatin'izany. Ny Noely fiangonana tandrefana no nanana azy tamin'ny voalohany. Ny epifania dia fety ny fiangonana tasinana. Rehefa nandroso nefa ny tantaran'ny fiangonana dia nandray ny Noely koa ny fiangonana tany Asinana. Novany nefa ny daty izay novolavolain'ny fiangonana tandrefana 5 Desambra ka namboariny zany ka ny faraparan'ny volana Janoary mety ho 9 Janoary eo no Noely amin'ny fiangonana orthodoxe. Manao Noely izy sainky ny datin'andro sy mitovy mezika tandrefana sy tasinana. Nandray ny epifania ihany koa ny fiangonana tandrefana, ka ny epifania dia lasa famaranana ny Noely amin'ny fiangonana tandrefana. Ka dia misy fifanakalozana mahafinaritra zany amin'izy roa. Ny Noely dia fety ny fahaterahan'ny mpamonjy, mamarana azy sika androany tompoko. Ny epifania kosa amin'ny fotony dia ny dikany dia
fisehoan'Andriamanitra. Miseho Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy. Zany dia arak'izay voalaza ao amin'izao toko voalohany manao hoe fa tsy nisy nahita n'Andriamanitra naoviana fa ny zanaka lahy tokana izay teo tratran'ny ray izy no manambara azy. Jesosy zany no fisehoan'Andriamanitra. Izy no maneho an'Andriamanitra ka dia izy indrindra no epifaniasika. Ka azo lazaina fa ity epifania ity dia sady epifania fisehoan'Andriamanitra no fisehoan'i Jesosy raha teo dia Kristofania koa ny lazana azy. Zay no ela topoko fa eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia atresika ny misionan'Andriamanitra. Ny asa misionan'Andriamanitra indrindra no atresika amin'ity teny anjarasika izay vinaky tamintsika teto amin'ny volopitra fitreteny ity. Voalohany zany raha mandinika ny hoe isika dia zao nateraka ny zanak'Andriamanitra nidina avy any an-danitra ary dia teraka tao Betlehema tao an-tranonompo isika teo. Zany no misionan'Andriamanitra maniraka ny zanany izy nanenitena ka tonga teraka tahaka sika rehetra. Ilay sy mpananam-piandohana dia nanjary nateraka. Ilay Andriamanitra mandrakizay dia tonga olona tahaka sika nanetritena izy. Mahagaga zany. Ka dia atresika sahady ao amin'ny ny filazansaran'ny Noely, ny filazansaran'ny Pasika ihany koa. Ny Pasika dia ny fanetretena lalina izay nidiran'i Jesosy ka niapara tamin'ny fahafatesany anza. Manaraka an'izay dia atresika ihany koa ny asa misionan'Andriamanitra ao amin'ny batisan'i Jesosy tao Jordana. Nisy anankiray nanao batisa azy dia Jaune mpanao batisa. Izany batisa natao tamin'i Jesosy zany dia asa misionan'Andriamanitra zany. Rehefa mahita sika manao ordinationa ny fiangonana dia ametraha tanana ny pastora atao ordinationa na ametraha tanana ny mpiandry atao mpiandry atao consécration zany. Fanirahana zany tompoko. Ka Jesosy dia efa voaniraka avy any an-danitra raha teo fa aseho miharihary amintsika. Ny ray any an-danitra no niteny tao amin'ny rahona nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Izy no heno hoe tany tendrombohitra no tenenany an'izany koa. Ity no zanako malalako izay sitrako. Nametra tanana tamin'i Jesosy zao naneho fa izy no irak'Andriamanitra ka dia misionan'Andriamanitra koa zany. Zay no ambaratonga faharoa. Ny ambaratonga fahatelo kosa dia ambara amintsika eto amin'ity teny anjarasika ity. Rehefa nalay mpanahy tany an'efitra Jesosy ka sy nihinana na nisotro nandritra ny 40 andro dia niverina nakany Galilea izy. Nakany Nazareta izay tanàna namby azy. Sy nijanona ela tao anefa izy fa nifindra monina izy. Nifindra nakany Kapernaum izy. Nifindra nakany Kapernaum izy. Ka dia zay no resika amin'ity teny anjarasika ity. Koa dia ho resika zany ny teny ao amin'ny Mateo toko 4. Mateo toko 4 andiny 17 ka hatramin'ny 17. Zay no andrenesasika ny asa misiona anankiray lehibe izay resahana eto ity. Mateo toko 4 andiny 17 ka hatramin'ny 17. Ho resika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary noho ny niala tany Nazareta izy dia nankany Kapernaum izay ao amoron'ny ranomasina. Ao amin'ny zaratany Zebulona sy Naftaly ka noho natao. Mba hahatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany manao hoe ny tany Zebulona sy ny tany Naftaly ao amin'ny tany amoron-dranomasina any andafiny Jordana, Galilea, tany Jentilisa. Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no niposahan'ny fahazavana. Ary tamin'izany andro zany dia nanomboka nitory-teny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'ny lanitra.
Iray masonao manamasinana ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny findramonina nakany Kapernaum Jesosy. Mbola ny asa misionan'Andriamanitra ihany zany. Ny voalohany dia ny fahaterahana, faharoa dia ny batisa tao Jordana, fahatelo dia ny fifindrana-monina nakany Kapernaum. Izany fifindrana-monina zany dia asa misiona toko. Ny misionera rehetra dia tsy mba mitoetra amin'ny toerana misy azy, fa miala tamin'ny toerana misy azy dia makany amin'ny toeran-kafa. Isika fiangonana izay mivoretra zao dia anisan'ny misionera isika. Miala tamin'ny toerana izay nisy isika hatramin'izay ka dia aty amin'ny tany izay tsy mahazatra asika, aty amin'ny tanin'olona raviteny zany no misy asika ankehitriny satria manao asa misiona isika. Ka izay indrindra no aseho miharihary eto. Asa misionan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy. Andriamanitra mihitsy no mandao ny lanitra ka midiny etỳ an-tany tamin'ny alalan'ny zanany Jesosy. Niala tao Nazareta izy ary dia tonga tao Kapernaum. Zao ny zavatra anankiray mahavariana. Rehefa tenenany amin'ity Kapernaum ity dia ao anatin'ny tany maizina ka izy ity. Ao Galilea ny misy azy. Marina fa ao anatin'ny zaratany Nafitaly sy Zebulona, zanaka Jakoba zany. Kanefa ao anatin'ny tany maizina no niklasena azy. Maizy pito tany zentilisa ho izy ny fiteny azy. Inona no aizina? Aizina inona zany? Milaza azy firana ihany ny firanansara izay nivakiana teo. Nisy olona maro be nanaraka an Jesosy. Maro dia maro. Dia voalaza teo fa nositraniny daholo izy rehetra. Sy mbafoizina zany. Sy mbafoizinao ny aretin'ny olona. Maro ny aretin'ny olona. Kanefa izy rehetra na marary ara-tena, na marary ara-panahy, na marary ara-saina, na marary amin'ny sy fananana fiadanana, nositraniny Jesosy avy izy rehetra. Samy sitrana daholo rehefa nandreny teny Jesosy. Rehefa nanaraka an Jesosy zany dia sitrana daholo. Zay no aizina zay. Ary amin'izay andehanan Jesosy zany dia misy ny mazava. Amin'izay andrenesana ny teny Jesosy dia mifosaka ny mazava. Ny tena mazava dia sy mba tahaka an'izao ziro hitasika atao am-piangonana zao. Ny tena mazava dia sy hita. Ny maizina dia mandositra tokoa rehefa tonga ny mazava. Kanefa ny mazava ziro tahaka an'izao dia sy tena mampandositra ny aizina izy. Mbola eo ihany ny aizina. Fa ny tena mazava kosa dia sy mba hita. Zay ny toetra ny tena mazava. Ny ziro be tahaka ny masoandro dia miletika ihany izy rehefa tonga ny hariva ary miposaka amin'ny maraina hoy ny fizerisika azy andavanandro. Ny fahazavana ngeza be rehetra eto ambony tany dia sy tena mazava satria mbola hita maso. Fa ny tena mazava dia sy mba hita maso. Ny tenin'Andriamanitra ny tena mazava. Izy zany mahita ny teny, sy misy mahita ny teny. Fa ny sakramenta dia miombona amin'ny tenin'Andriamanitra ny mofo sy ny divay. Izay mahatana azy. Ka dia sy hita ny tena mazava. Rehefa tonga Jesosy niditra tao Kapernaum dia voalaza fa ny olona izay tao maizina dia nahita mazava lehibe. Ny tenin'Andriamanitra mazava lehibe ho tompoko. Ny mahasara anazy ny réformationa tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo dia satria nalaina tany amin'ny seminaire ny tenin'Andriamanitra. No heverina fa any amin'ny seminaire ny tanindrazany tenin'Andriamanitra. No heverina fa any amin'ny monastera ny tanindrazany tenin'Andriamanitra. Naverina tany amin'ny vahoaka ny tenin'Andriamanitra tamin'ny andron'ny réformationa. Niposaka ny mazava tamin'ny andron'ny réformationa. Nisy ny fahazavana, nisy ny fifoazana. Zay ny tena fifoazana zany dia ny fiposahany mazava. Ny famerenana ny tenin'Andriamanitra amin'ny isa-tokantrano, amin'ny isan'olo, amin'ny isam-batan'olona. Fiaina ny vahoaka ny tenin'Andriamanitra. Zay no mamposaka ny mazava. Raha sy zany dia manjaka ny aizina tompoko. Mila mihay ny tenin'Andriamanitra isika. Mila mandray an Jesosy isika. Jesosy koa dia sy vita mety ao Kapernaum ihany fa mety miditra ao
fanahy masina no mampiditra an' Jesosy ao anatin'ny fosika, mampiditra ny teniny ao anatin'ny fosika. Betsaka ny aizina ao anatin'ny foko, ao anatin'ny fonao, ao anatin'ny fosika, ny manodidina sika. Ampiatrano Jesosy, ataoko manana toerana ao anatin'ny fosika izy, ao anatin'ny tena sika izy, ao anatin'ny fisaina sika izy, ao anatin'ny fihevera sika izy. Io zany no zava-dehibe. Io no mila andrasa, io no mazava ny hirany 7,7 sika teo. Mazava lehibe, tonga ny mazava, Jesosy no mazava toko. Amin'izao andron'ny Epifania zao, ny tena dikany teny hoe Epifania dia fisehoan'Andriamanitra. Fisehoan'Andriamanitra amin'iza moa zany? Fisehoan'Andriamanitra amiko zany, fisehoan'Andriamanitra aminao zany, fisehoan'Andriamanitra amin'sika zany. Ny fisehoan'Andriamanitra dia ao amin'ny teniny, ny fisehoan'Andriamanitra dia amin'ny sakramentany, manatona ny latabatra masina. Mihainoa ny teny Jesosy mba hiposaka ao am-posika ny mazava, mba hoentina mody zany, mba sy zanona aty zany, mba sy zanona mivoky zany, fa tena ho fiaina sika andavanandro. Vavaka zany takiny zany, tenin'Andriamanitra zany no ilainy zany. Fihinoana tenin'Andriamanitra, finoana zany. Ny Baiboly dia sy mba roman zany. Roman dia matetiky iainan'olona ihany, misetrosetry ny olona rehefa mamaky azy, fa mihoatrano zany Baiboly tompoko. Ny Baiboly dia Andriamanitra mihitsy no midina miresaka amiko, miresaka aminao, te hanome ny mazava izy. Raisy ny mazava tompoko. Voninahitra ny n'Andriamanitra raisana ka fanahy masina. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raisy ny fitahia. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mivavaka isika tompoko. Faly misaotranao zahay Andriamanitra ray be fahasoavanao, noho ny fahasoavanao lehibe sy mba hay mivavakin'olona ny alehibe ny fahasoavanao. Sy manana teny hafa ilazana azy zahay tompo, na dia sy mahalaza azy akory zany hoe lehibe, fa tahaka izay heverinao lehibe amin'izao fiainana hita maso zao ihany fieritrretanay azy. Kanefa mihoatra noho izany fa alehibiazanao tompo, alehibiazan'ny fahasoavanao. Ndreky zahay miravoravo noho ny fahasoavanao, noho ny famoramponao, ka nahatratraranay ity andro ity fotoana ity zay taom-baovao. Mideranao zahay noho ny amin'i Jesosy zanakao, fa izy no nomenao ho mpamonjy anay, ary ny anarany dia atao hoe Jesosy. Da dia misaotranao indrindra zahay noho izany. Izy no amonjenao anay, izy no anafahanao anay, izy no amiranao fo aminay, na dia mpanoka aza zahay ka sy mendrika na inona soa aminao. Misaotranao zahay fa atobaka ao aminay ny fahasarana, atobaka ao aminay ny fitahiana, atobaka ao aminay ny fahasoavana sy misy fetra tompo. Ndreky zahay miara-miangona eto amin'ity andro taom-baovao ity, efa norenesina ny teninao, ary mbola horenesina ihany koa zao, ka dia mametraka ny zavatra rehetra ampelatananao zahay. Da io ty fiangonana ity, da io ny kristiana isa-tokantrano isam-barabara, isanankohonana, mba sy ho diso anjara amin'ny fahasoavanao izy, na kely aza na iray aza. Dia mametraka ny hoavy eo ampelatananao zahay, mametraka ny ty taona manontolo teo ampelatananao zahay, fa raha zahay moa no metrahana azy, dia inona moa zahay tompo? Hitondra ny tenanay makaiza moa zahay, fa dia anao tompo no tompo ny tenanay koa, ny tompo ny ankehitriny, ny tompo ny hoavy. Mandrafo aminay ary ka mamelany hevoka tariho amin'ny fanahy mpanazava zahay, mbola handre ny teninao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anio no andro taom-baovao,
koa ny tenin'Andriamanitra izay anjarasika amin'izao tompoko, akoatran'ireo izay efa vinaky mialoha tamin'isika, dia mbola iarahantsika mahita zany arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona. Filazantsara araka ny Jaona toko voalohany, Jaona toko voalohany 2:4 ka hatramin'ny 2:7. Jaona toko voalohany 2:4 ka hatramin'ny 2:7. Rehefa iaraha mahita dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tamin'ny fahafeniny no nandraisasika rehetra fahasoavana anampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Jesosy, tamin'ny alalan'ny Sesy azafady. Fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Sy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana, fa ny zanaka lahy tokana izay teo an-tratrany ray, izy ny nanambara azy. Ry Ray Masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, hominareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo. Miarahaba, mamerina miarahaba matetika noho ny fahatratrarana izao taona vaovao zao. Fahasoavan'Andriamanitra no anton'izany, famindrampony no anton'izany, fa tsy zavatra hafa. Koa dia ny famindrampony koa nandraisasika ny teny androany. Ka dia amin'izao taona vaovao zao dia andrenesasika zavatra mahagaga tokoa, dia ny fomban'Andriamanitra. Ny fomban'Andriamanitra no resahana eto. Ny fomban'Andriamanitra dia Andriamanitra dia feno. Eto ny fahafenoana dia sy mba milaza zavatra natao, sy mba milaza zavatra nohariana, fa milaza ny mpanao, milaza ny mpahary dia Andriamanitra. Andriamanitra ny feno, izy ny tena feno, feno ny fahasarana rehetra, feno ny fitahiam-panahy rehetra ao aminy. Ao no anovozana sy tapaka ny zava-panahy rehetra, anovozana sy tapaka ny famindram-po sy ny fahasoavana sy hita fesefesenina. Koa ny fahafenoana dia Andriamanitra zany. Andriamanitra ny fahafenoana. Fahafenoana izy tamin'ny nanaovany an'izao rehetra zao, nampisihany zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Indrindra moa fa nampisihany olombelona koa, nampisihany asika sy rairay, dia ny fahafenoan'Andriamanitra zany. Izany fahafenoan'Andriamanitra zany dia zavatra mahagaga tokoa. Ny mahagaga amin'ity fahafenoan'Andriamanitra ity dia sy mba tahaka ny fahafenoana hita amin'izao zavatra nohariana na zao zavatra hita maso zao. Amin'izao zavatra hita maso zao, raha misy zavatra atao hoe feno, ka nanesorana kely monja dia tsy feno sony. Efa tsy feno sony izy raha vao nanesorana kely monja azy. Raha atao hoe arivo ny fahafenoana, na dia nanesorana anankiray monja azy ny arivo, dia efa tsy mba arivo sony fa efa 100 mahery maromaro. Ny fahafenoan'Andriamanitra dia tsy mba tahaka an'izany. Ny fahafenoan'Andriamanitra dia tsy azo antahinana amin'inona na amin'inona, fa teny sy tandrify ihany ny ilazana azy. Atao ahoana moa fa ny tenysika dia feno kilema sy feno siny, sy mahalaza na inona na inona. Aoka ho lazaina hoe ny fenon'Andriamanitra dia feno mihoatra, sy mba feno izay marina hoe angalana kely dia lany, tsy feno sony fa feno mihoatra sanandro. Ary arakaraka ny itobahany amin'ny zava-mohariana rehetra, itobahany amintsika sy rairay dia vao mahita feno izy. Feno sy mety mihena mihitsy zany ny fahafenoan'Andriamanitra. Zany fahafenoan'Andriamanitra zany ary tompoko no andraisasika ny
fanahy fibebahana. Ny fibebahana dia sy mba zavatra azo ao anatin'ny tenany olona, sy mba zavatra azo ao anatin'ny fon'olona, sy mba zavatra azo ao anatin'ny fisainany olona, fa fanomezana koa ny fony bebaka, fanomezana ny fahazahoana mibebaka zany. Lazaina eto zany ny lalàna hoy izy dia nomena tamin'ny alalan'ny lehilahy anankiray atao hoe Mosesy. Mosesy zany nandray ny lalàna. Lalàna moa inona fa ny fahazahoana mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, fahazahoana misara tena ao anatin'izany. Ny fahamasinan'Andriamanitra dia mangaraka tanteraka ny fanao asimo sy avaratra amin'ny sy fahamasina-sika, ny faharasasika. Zay fahazahoana mibebaka zay, zay fahazahoana miaiky fahotana zay, zay fahazahoana miaiky ny sy fahamindrehan-tena zay, harembe zany. Zay raketin'Andriamanitra ao amin'ny fahafenoana, nomena tamin'ny alalan'ny lehilahy atao hoe Mosesy. Kanefa sy vitan'izany, fa rehefa mibebaka ny olo, rehefa mahasiary tena ny olo, rehefa mahasiary fa sy mendrika ny olona, rehefa mahasiary fa manohitra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahamasina ny olona, dia zao omen'Andriamanitra ny zanany izy. Ao amin'ny zanaka no hanovozana ny fahasoavana. Ny fahasoavana dia mampiaika isika fa sy mendrika sika, fahasarana atolotra ny mpanota, kanefa izy zay tolorana azy dia sy mendrika handray azy akory. Zany natao hoe fahasoavana. Fahasoavana dia fanomezana atolotra izay sy mendrika handray azy. Ny tenako zany, ny tenanao zany, fahasarana sy hita velively, fahasoavana sy manam-petra no omen'Andriamanitra antsika. Na zovy dia samy omen'Andriamanitra fahasoavana. Raha atao hoe fahasoavana manahoana moa izany? Ahoana ny lanjan'izany fahasoavana izany? Azo refesina ve zany? Azo isaina amin'ny rasa-tanana ve zany? Na azo isaina amin'ny tarehimarika ambony be ve zany? Sy atao. Fahasoavana anampy fahasoavana zany, fahasoavana sy lany ao amin'ny Jesosy. Zay fahasoavana zay dia ny zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy no andraisa sika azy. Anisan'izany fahatratrarana an'izao taona vaovao zao dia fahasoavana zany. Fahasoavan'ilay tokana dia fahasoavana zay raisika avy an'i Jesosy Kristy. Sy vitan'izany fa ao koa ny fahamarinana. Ny fahamarinana dia sy fahamarinana ananany tsirairay amintsika, sy fahamarinantsika fa fahamarinana tokana dia Jesosy. Ny fahamarinana Jesosy zay atafy azy zany, atafy anao zany, atafy asika koa zany. Tafian'Andriamanitra fahamarinana ny olona sy marina, tafian'Andriamanitra fahamendrena ny olona sy mendrika. Mahavariana tokoa zany. Zany no atao hoe famonjena, zany no atao hoe fanavotana, zany no atao hoe fanoloranaina, zany no atao hoe famelomana tokoa tovo. Eo anatrehan'izany dia mbola mampiaiky koa ny filazan'ny filazan-tsara-kahefatra ny fahasaran'Andriamanitra amin'ny teny manaraka eto. Olombelo isika, na ny tenasika aza sy haisika no mitady azy. Maika moa fa Andriamanitra, ka dia sy misy mahita an'Andriamanitra na oviana ho miteny eto. Very zany, tafasaraka amin'Andriamanitra, sy mety mahita azy. Fa ny zanaka lahy tokana zay teo tratran'ny ray, zay tao amin'ny ray hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, Jesosy zany, izy no manambara azy. Jesosy no manambara, Jesosy no manondro, Jesosy no maneho asika ny ray be fitiavana, Andriamanitra mandrakizay. Amin'izao andro taom-baovao zao dia misy anankiray manoro anao ny lalana, Jesosy zany. Izy manoro ny lalana makany amin'Andriamanitra, izy ny manoro ny lalana-pahamasinana, izy ny manoro ny lalana-pibebana, izy ny manoro ny lalana zay azahoantsika miaiky ny fahotansika, ka mandray ny famonjena zay tolotry ny zanany Jesosy Kristy. Raiso ny loharan'ny fibebana, lalàna io zany,
raiso ny loharano-pamonjena ny zanak'Andriamanitra zany Jesosy Kristy. Araho ny lalana izay torony ianao, dia ny lalana makany amin'Andriamanitra zay tsy mety ho hitasika anao viana fa nitokana ny manondro azy dia Jesosy zany. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra raiso zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitaliana ho amin'ny rehetra ny hainy fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha isika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana izay. Eto izy ohatra ny fampirisiana hoe miova amin'ny fanavaozana izay hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra zay tsara sady akasitrany no marina. Ao amin'ny Kristy ho an'ny Romana
zay nizavasika am'izao. Dia misy tehitrofona azo lazaina ho velarin'ny Paoly amin'ity Romana ity, ty epistily ho an'ny Romana ity. Zavatra velarin'ny voalohany eo zany dia ao ny ataony hoe fanoavana. Ny finoana dia manoa, manaiky. Fanoavany finoana zany. Ny faharoa dia ny ataony hoe orom-baovao. Ary ny fahatelo dia ny atao hoe fiainana ara-piangonana. Reo zavatra anankitelo reo zany ohatrany velarin'ny Paoly apôstôly ao amin'ity epistily atao hoe Romana ity. Epistily ho an'ny Romana moa zany. Voalohany zany dia ny fanoavany finoana, faharoa dia ny fiainam-baovao, fahatelo dia ny fiainana ara-piangonana. Raha lazaina faran'izay sotra dia zao: ny fanoavana moa dia ny fanekena ny tenin'Andriamanitra, fandraisana ny tenin'Andriamanitra, fampiatranoana ny tenin'Andriamanitra, fandraisana tanandroa ny tenin'Andriamanitra, fanekena handray azy, fanekena hanao izay mpanaovana. Faharoa zany fiainam-baovao. Ty fiainam-baovao ty dia nahavariana be any Nikodemosy izay nanatona ny tompy tamin'ny alina. Sy fantatrao moa izy Jesosy fa sy maintsy ateraka ny olona fa mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra. Dia gaga izy. Sika zao dia mankalaza ny fahaterahany zanak'Andriamanitra kanefa tiraka anankiray ty dia gagany amin'ny ho fahateraha-sika koa, fahaterahan'ny Israelay. Karazana Noely ihany koa zany. Fahatelo, rehefa tonga olom-baovao ny olo dia tsy izy raiky ny olom-baovao, fa miaraka amin'ny namany ao am-piangonanao koa izy. Fa tsy olom-baovao samy raiky ao izy, fa miaraka amin'ny namany ao amin'ny fiangonana izy. Zay fiarahana amin'ny namany ao amin'ny fiangonana zay fiainana ara-piangonana. Ny fiainam-baovao zany dia tsy misaraka amin'ny fiainana ara-piangonana koa. Zay raha lazaina fohy ny amin'igny zany. Fa izay evanjelisika manokana amin'ity teny anjarantsika ity zany dia ilay faharoa dia ny fiainam-baovao. Io no resahana misimisy koa, na dia sy rasahana ny firesahana azy izy ny fotoana izay ampelantanasika. Sy dia ho azo atao ny valapatra kanefa sy azo atao sy ilaza ny zavatra tena fototra angamba. Ka dia izay tena vanjenisika amin'ity zany dia ny fiainam-baovao izay anisan'izay ny Romana 12 milaza azy. Mba hanaovana teny fampidirana mikarika an'ity atao hoe fiainam-baovao ity dia horaisika ny fanoharana nataon'i Jesosy Tompo ny amin'ny ray izay nanana zanaka ho lahy, dia ny lahy matoa sy ny faralahy. Io ray io zany naniraka ny zanany fa fanao ihany moa zany inoana. Naniraka ny zanany roa lahy izy. Ny raha misy tokatokanareo. Voalohany dia nakeo ny lahy matoa izy nanao mantiana hiasa ny tany voaloboka anao anao. Na nita izy, sy mety izy, sy afaka tahoana moa fa dia miala ny ray sy afaka manao inona moa. Dia nanantsina ny faralahy indray izy, ka nanao endeha miasa ny tany voaloboka. Tonga dia nanaiky ny faralahy, eny tompo handeha aho. Kanjo sy nandeha izy, sy nandeha izy. Dia eo zany no izy resika hoe ilay lahy matoa zany izay tahaka sika rehetra mandà. No ny ota dia mifeny fandavana moa isika. Rehefa miresaka hoe ota sy midika koa zany io raha tsy raha tena fa no
mamonota azy zany misy responsabilité sika mamonta mo ka sika rehetra dia tahaka an'ilay raha matoa koa zay nana kanefa ty raha matoa ty zany nivadika avao koa izy rehefa aveo niova heviny nanenina izy dia nandeha ihany izy rehefa afaka kelikely azo zazaina fa nazary olom-baovao izy sy hitany ivelany tegna ny maha-olom-baovao azy fandreo sy kelikely nanomboka atao am-pony nanaiky izy hanatanteraka anazy fanampanaoviny rainy azy fa lay faralahy kosa na dia nanaiky aza anao eny aza ny enina taony dia sy nisy fiantraikany loatra tamin'ny zavatra iainany andavanandro ka dia nalaky nanao eny ihany izy kanefa sy niteraka fanavaozana sy niteraka fiovana sy niteraka inonina tamin'ny fiainany loatra zay enina taon'izay akoatran'izay sy misy zavatra lazaina moa sy misy fitazana miloha hoe zao ny fomba loaka izy ro lahy io sy misy an'izany toko fa dia zay karazana telo fampidirana sola mikasika ny atao hoe fiainam-baovao efa lasa fiainam-baovao efa lasa olom-baovao zany ity atao hoe lahy matoa ity sy hoe lahy matoa izy tsy atao an'izany fa ny amin'ny zavatra zay nataony no tenenana hoe lasa olom-baovao izy zay no azotazaina mikasika an'izay zany aloha ka etsika dia mandinika andia atao hoe fiovana sy fiovana ity raha mandinika ny teny etsika dia ny fiovana zany dia ohatra ny fanotra hoe sy ny fiovana araka ny Romana 12:10 ohatra ny fanotra kanefa mila fitandremana zany otinisika misy kokoa ny amin'ity zany Holy Apôstôly zany dia mandinika mafy ny amin'ny atao hoe fiainam-baovao io dia dinihiny Paoly Apôstôly anisany andiniany tsara azy ny Romana 9 zay velariny Paoly Apôstôly besaka ao zany dia indrindra amin'ity epistilmany Romana ity dia ny ritoaly na ny liturgie ny batisa liturgie fanaovana batisa zany no resahany besaka ao raha mandinika sika dia mazoto miresaka sakramenta ihany Paoly Apôstôly amin'ny Korintiana voalohany izy dia amin'ny toko faharaiky ny folo dia miresaka ny sakramentan'ny fanasana fety kosa izy dia miresaka ny sakramentan'ny batisa amin'ny Romana 9 hitasika fa misy antony zany mahatonga azy iresaka mikasika na batisa tahaka an'izay ny ritoalin'ny batisa hoe Paoly Apôstôly dia misy zavatra anankiroa resahinao zany zavatra anankiroa resahin'ny Paoly Apôstôly amin'ny ritoalin'ny batisa zany dia misy anankiroa ao zany ny fandetehana anatin'ny rano ao ny fialana tao anatin'ny rano dia arahana fametrahan-tanana moeny rehefa aveo zay fiezaka anankiroa zay zany no fiezaka atao rehefa amin'ny liturgie ny batisa mandinika sika zany ny amin'izao fiovana sy fiovana ity avyaizana moa ny fiovana ary avyaizana ny tsy fiovana io ny fanontaniana petraka avyaizana ny fiovana misy amin'ny olona ary avyaizana sy fiovana resaka amin'ny kristianina Paoly Apôstôly resaka amin'ny kristianina tao Roma zany izy zay sy hoe mifanatrika fa antaratasy no atao manoratra epistily izy fa eto zany dia miresaka izy raha mandinika ny aloha-kely amin'ny toko voalohany fa ny anjarasika an'izao dia toko fa andininy voalohany fa ny zay tena misy ny anjarasika dia ny andiny faharoa dia zao resahany Paoly Apôstôly amin'ny andininy voalohany ao fa
rehefa heverina ny fanatitra tao amin'ny tempoly, ny ritoalin'ny tempoly ao amin'ny tempoly tao Jerosalema dia tahaka ny tempoly rehetra ihany, tahaka ny tempoly izay Kristy koa na dia tsy mitovy aza raha matoko fa tsy mampitovy ny tempolin'Andriamanitra tokoa amin'ny tempoly izay Kristy, nefa misy zavatra divizany ihany. Ao ny famonoana biby, ondry, osy, biby hafa koa izay atao omby, atao fanatitra, vonoina reny biby reny. Dia izay natao ny tempoly maro be, tempoly izay Kristy, tempoly ny hafa firenena fa ny hafa zany. Tsy mba tahaka an'izany amin'ny fiangonana kristiana, tsy tahaka an'izany. Amin'ny fiangonana kristiana kosa dia zao, ny olona ny kristiana tsirairay no mitondra ny tenany hatao fanatitra, tsy fanatitra ho vonoina nefa fanatitra velona ho izy. Zay mahahafa anazy, tsy hoe fanatitra ho vonoina fa fanatitra velona. Gataka aminareo mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, masina Kristik'Andriamanitra. Kanefa ny ao am-patika izay fanatitra velona zay misy zava-dehibe. Zay koa ny fiainana kristiana tompoko. Fiainana kristiana dia fanaovana fanatitra velona ny tena, atolotra an'Andriamanitra ny tena fa ho fanatitra velona. Sy ho vonoina fa ho fanatitra velona, masina sitrik'Andriamanitra. Zany hoe io fanatitra velona io zany karazana fanovavana vaovao. Amin'ny maro be misy amin'izao tontolo izao dia fanatitra dia biby vonoina. Vonoina ny zavatra atao fanatitra. Fa rehefa ny tenasika kosa natao fanatitra dia tsy vonoina. Ka dia karazana fanovavana vaovao zany ty ambarany apôstôly Paoly eto ity. Vaovao tokoa. Raha izany dia manaona misy anankiray Jesosy Kristy zany. Ny fahafatesana Jesosy sy ny fisanganany tamin'ny maty no tazana ambadika ao. Jesosy Kristy tamin'ny hafatesany teo amin'ny hazo fijaliana dia izy no zany fahafatesana Jesosy zany no manana ny valeurany famonoana no ny otasika zany. Ka ny valeuran'izay famonoana zay, valeuran'izay fahafatesana Jesosy zay, zay no ananany fanoloran-tenasika, valeur lehibe. Misy valeurany fanoloran-tenasika noho ny fanoloran-tena indray mandeha hamonjy, sady manak'izay nataony Jesosy teo amin'ny fijaliana. Ka dia io fanoloran-tenan'i Jesosy io zany tompoko no resahana indrindra ao amin'ny batisa kristiana. Ilay tokana dia Jesosy tamin'ny nandorany tenany tamin'ny fahafatesana, tena fanoloran-tena ny an'i Jesosy, fanoloran-tena ansika fo noho ny famonjenasika. Zay fanoloran-tena an'i Jesosy zay zany ndray mandeha monja fa tsy averimberina, marina fa tsy miverimberina io, na iza sy mahay mamerina anio fa efa sy miverina fa izy tompony efa nanao anazy ndray mandeha dia mandrak'izay ny valeurany io zany, ny efficacité-ny io, ny validité-ny io dia mandrak'izay. Ka zay fahafatesana Jesosy zay zany no manome lanja ny fanoloran-tena sika tsirairay. Ny fanoloran-tena sika dia rehefa atao batisa isika, satria ny resaka batisa isika teo, rehefa atao batisa ny olona tsirairay amin'ny kristiana, amin'ny fiangonana dia zao. Paoly apôstôly manazava azy miaritraritra koa amin'ny Romana 8 hoe miaraka alevina amin'ny Jesosy izy, miaraka alevina amin'ny Jesosy dia atao batisa. Ny fandehana anatin'ny rano hoe Paoly apôstôly dia handevenana zay miaraka alevina amin'ny Jesosy ny olona, ary ny fianarana atao anaty rano dia fisanganana sy fanavaozana ny olona. Any zany no azo lazaina hoe fototra ny ty atao hoe fiovana ity. Misy fiovana
fiovana aloha asika rehefa koa dia miresaka tsy fiovana izy resika eo zany toay ka zao ny batisa aloha amin'ny fotony dia Jesosy tena natao batisa izy nanaiky ny batisa ny anankiray zay natao tao Jordana izy zao moa zany nanao batisa tao Jordana zay dia lehilahy atao izy zaona manao batisa izy rehefa nanao batisa zaona dia Jesosy koa nanaiky an'io batisa zaona io izy nanaiky an'io izy na dia ny olakolana aza zaona tsy nanaiky loatra izy nefa Jesosy nandresy atsika dia nanaiky ny batisa zaona koa Jesosy ny batisa zaona dia atao batisa ny fibebahana nanaiky an'olo nanaiky hiraihina ho solidaire ansika mpanota Jesosy tamin'ny nanekeny batisany zaona fa ny batisany zaona dia batisany fibebahana ka hibebaky iny moa Jesosy to fa ny fibebahana tokony hataosika no nilanjainy tamin'ny tenany kanefa ao amin'ny Paoly apôstôly dia miova sy miova amin'ny tanora fa miova ny halala koa zany zay hevitra zay amin'ny lazan'ny Paoly apôstôly hoe zay atao batisa dia miaraka alevina an' Jesosy ary rehefa aletika anaty rano izy dia zay ny fandehibena anazy rehefa alevina zay ny olona dia misy zay maty anatiny ny tena maty dia ny olona taloha io no maty ny olona taloha ny filana taloha zany ny filana mampanota asika ny mahisy ny mpanota asika dia zay no vonoina ao amin'ny batisa ka dia zay no alevina ao amin'ny batisa miaraka alevina an' Jesosy zay no hevitry ny fandetena anatin'ny rano milaza azy koa ny Lotera ao amin'ny fotom-pianarana kely zay boky mahabanana asika ihany amin'ny faraparany ao mikasiky ny sakramentany batisa ny hevitry ny batisa amin'ny rano koa izy dia lazainy ao ny momba azy sy hifodiana asikany amin'izany ary rehefa miala tagnatin'ny rano ny atao batisa dia manambara fanavaozana ny olona zany manambara fananganana ny olona zany manambara ny fisehoany olom-baovao zany ka dia eo indrindra asika no miresaky hoe olom-baovao miresaky olom-baovao sika kanefa sy vitan'izay ihany fa Paoly apôstôly dia manampy koa izy sy hoe izy tena ny manampy azy fa inona fa avy amin'Andriamanitra koa zany nanampy izy ny fidirana sehatra ny fanahy masina Paoly apôstôly dia mampiditra sehatra ny fanahy masina zay nandro mana toko fahiny toko fahafito dia misy an'izay misy ny karazana ady hevitra be raha atao hoe ady hevitra ataony olona amin'ny tegnany Paoly apôstôly mimbaza azy ahoana ny amiko izy za ho izy mba te hanao ny sara ihany kanefa ny rasy dia sy hitrako no ataoko nefa ny eritreritry no fa ohatra ny mba sara ihany kanefa sy vitako ilay izy fa ny rasy dia sy hitrako no ataoko zany hoe noho ny fahotana zany dia azo lazaina hoe mizara moramora zany tena hoe mizara zany atao hoe mifanitrinitsina angamba zany divise voasitrasitraky ny olombelo zany no miota ka na dia tokony personnalité anankiray sara ny olona no miota dia voazarazara izy voasasaka voasamasamaka zany ngamba ny malaza azy kokoa voasamasamaka ny olona no miota eo indrindra no idiran'i Jesosy any sehatra Jesosy zay maty sy ny sankana-tamaty miditra ny sehatra izy mba handravan'izay fizarazarana zay handravan'izay fanamasamana ny olona zay ka hanarina ndray ny olona hamonjy azy hanavitra azy kanefa ao dia tahaka ny miarasany fanahy masina tamin'i Jesosy tao am-pasana dia tahaka an'izany koa ny fanahy no miasa amin'ny tena asika zay efa maty no miota mba hisehoa ny olom-baovao ka ny batisa zany rehefa Paoly no mandinika anazy amin'ity Romanina ity dia zao ny point de départ raha atao hoe zay mianasy point de départ zany
ny batisa no point de départ amin'ny fiainam-baovao. Fa tsy tena ny batisa moa aloha fa ny finoana, ary ny finoana zay dia ao amin'ny batisa. Ny finoana zany ny tena atao hoe toerana iangana amin'ny fiainam-baovao. Ny olona atao hoe mana fiainam-baovao dia olo mino zany, fa tsy olo sarasara lalandava, olo mino, olo zay atao sy hoe manana fanoavana amin'ny finoana, fanoavana ny tenin'Andriamanitra, ka dia mila ny finoana tokoa zany. Ary ny liturgie batisa dia karazana référence ampiasain'i Paoly amin'ity hoe fiainam-baovao ty. Ka tena zava-dehibe ny batisa, sy hoe famantarana kely, fa tena fiainam-pahasoavana zay milaza sika azy moa, sika amin'ny fiangonana protestante amin'ny ankapobeny, fiainam-pahasoavana indrindra fiangonana zay manaiky ny Lutera ho fahefana. Dia karazana hoe fiainam-pahasoavana zany tena filaza fiainam-pahasoavana ny batisa, sy hoe karazana famantarana ivelany fotsiny, fa famantarana ivelany tokoa izy, famantarana hita maso, anolorana fahasoavana sy hita maso. Ny fahasoavana sy hita maso dia zay atolotry Jesosy ao amin'ny fahafatesany dia ny maha-olo-baovao. Zay maha-olo-baovao zay zany matolotry Jesosy ao amin'ny fahafatesany. Eo zany no azo lazaina hoe manimoka amintsika ny fiainana maha-olo-baovao. Ny maha-olo-baovao zany dia sy hoe karazana hoe dia araky lazain'ny Paoly apôstôly eo zany eo zany hoe ny fiainam-baovao dia manomboka amin'ny batisa ho izy. Kanefa dia zao aoka ny tenanareo hatolotrareo fanatitra velona masina fitrak'Andriamanitra, sara fitrak'Andriamanitra. I fahasanana lazain'ny Paoly apôstôly eo zany dia ambara aloha fa raha misy ohatrany hoe teny baiko moa izy, aoka hatolory ny tenanareo fanatitra velona, ohatrany hoe mibaiko, ohatrany hoe mampanao. Kanefa ny tena izy dia zao, ny tena mpanao ane dia Andriamanitra. Andriamanitra ny tena mpanao zavatra zay atao sika. Izy ny tena mpanao azy, izy ny sujet tena izy. Ka dia zao amin'ny ity resaka ity zany dia azo lazaina fa misy fironana manao hoe sao dia afaka manao zavatra tsara avao ary ny olo, satria mba misy zavatra tsara ihany ny agnatin'ny olo. Ny stoicien eritreritra an'izay ny ireo philosophe stoicien ireo manao hoe misy zavatra tsara ny azosika atao, azosika tanterana. Ny fampianaran'ny fiangonana amin'ny ankapobeny indrindra ny fiangonana protestante dia manao hoe simba ny olona, potiky ny olona, na dia hita hoe misangana vela ary manao raharaha dia simba izy. Ny totaly be ny olona ny simba, sy voatery hoe misy fahaliovana, sy voatery hoe misy fahalemena be miletaka amin'ny tany, na manao inona na manao inona izy hita ihany mahasimba azy. Dia hoe ny réformateur hoe simba ny olona, totus homo zany hoe ny olona manontolo simba, simba ny olona zany. Ka eo anatin'izay fahasimbany olona zay dia sy manana hery hoentina manao sara izy, na dia mieritreritra zavatra sara azy. Sy manana hery hoentina manao soa izy, na dia mieritreritra manao zavatra soa azy. Sy arakaraky ny eritreritry ny stoicien, na ny mpianatry Platon, na ny olona katolika koa mieritreritra ny olona ny ka sy rasy tanteraka iny, fa mbola misy zavatra sara ihany ao anatin'ny olona. Fa sika kosa dia mampianatra fa no miota dia simba ny olona, sy fomba ho azy ny olona fa miota na simba azy. Tsy hoe pessimiste sika, fa zay ny réalisme zay tena filazana ny zavatra mazava sy mahitsy zay dia simba ny olona. Raha ohatra ka mitonginana sika ka manao hoe mbola misy fahasalana ihany ny olona, dia zao tafalasaka ny fampianarany difoana raika ny pelagianisme tamin'ny andro taloha. Grave ny fampianarany, sy dia tena ilaina ny fahasoavana. Fahasoavana zany ane sy dia tena ilaina loatra, angamba ilaina kelikely ihany, zany sy izy. Tena ilay sika ny fahasoavana, raha sy misy ny fahasoavana sika dia maty.
dimy kely entre parenthèse kely moa zay to ka dia zay zany fa ity atao hoe fahasarana resahana meloha kely ny atao hoe fiovana sy fiovana ity dia zao araka ny fitrapon'Andriamanitra no kazana fahasarana araka ny fitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra no manao azy, Andriamanitra no miasa aminy zany ka dia zay zany no resahana eto fahasarana araka ny fitrapon'Andriamanitra. Ka rehefa jerena zany ity hoe fiovana sy fiovana ity miova amin'ny fanavaozana ny saina aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Ny fiovana resahana zany aloha dia ny dika dia malaza azy kokoa ny teny vazaha ngamba dia hoe transformation. Rehefa atao batisa ny olona mandray ny teny tsara ny olona mampiasana ny teny ny olona dia misy fiovana anatiny ao manomboka ao anatiny fiovana. Zay fiovana zay sy hoe magia koa sy hoe changement na hoe magie anankiray na magisme sacramentel zany ny fiteny azy sy misy magie fa tena asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny zany no manova sy kelikely ny olona, manova ny olona ao anatiny, manova ny fony, manova ny fanahy, manova ny saina. Ka dia misy tokoa ny fiovana kanefa ny fiovana dia asan'Andriamanitra zany, asan'Andriamanitra ny fiovana mahatonga sika hazoto handray ny teny raha sy raisina ny teny dia na amin'ny karakarazany miandro magia ihany olo iaho dia sy mbasoiny kanefa azoiny amin'ny fitorian-teny ny olona iaho dia sy mbakeny kanefa ny olona rehefa mamaky teny dia mitambatamba avao ohatra zay fa dia tena hoe miaso sika ny teny io teny io zany dia zava-dehibe zavatra banala ny teny tahaka ny teny zao tontolo zao rehetra io ny teny tenin'Andriamanitra tirina amin'ny fiangonana sy manery olona ny teny kanefa dia io ny tena aina, io ny tena aina ny velomasika satria mety raha teo anatin'izany. Ka ny fiovana dia sy ivelany zay finoana zay, finoana dia fiasana zay mahatonga sika hiova, ny finoana dia fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Fa manahoana koatra ny atao hoe sy fiovana, sy fiovana. Misy fiovana zany dia karazany atao hoe raha dika amin'ny teny vazaha izy miala siny permanence. Io sy fiovana permanence. Ny permanence dia ny finoana zany, io ny permanence. Ny finoana ny sy misy hoe mivoatra ny finoana na hoe miova be ny finoana dia ny finoana tamana taloha iny ny sakapa finoana am'izao akehitriny zao koa sanatreto finoana dia sy miova asan'Andriamanitra sy miova zany ny vokany dia fahatokенan'Andriamanitra. Ka ny fomban'Andriamanitra amin'atsika zay mahatonga sika iny zay no sy fiovana. Ny ao zany dia samy misy amin'atsika olomilo ao ny permanence sy fiovana sy ny fiovana transformation. Fa eto kosa eto amin'ny Romana to faharoaty dia zao aza manaraka ny fanao zao tontolo zao dia finoana no sy mampanaraka ny fanao zao tontolo zao fa sy ny fanao zao tontolo zao koa no tenenina am'izay fa ny finoana no tenenina anatin'izay zavatra zay to. Ka dia misy zany ny permanence no misy ny transformation. Raha sy misy zay dia mba mahavariana hoe manao ahoana mba makaiza sika raha sy misy no permanence sy fiovana sy ny fiovana transformation. Dia vokatra zay amin'ny finoana to farany raha atao hoe farany izy ny fanoavana ny teny no sy ny fiovana. Ny fiovana zany dia manimoka ao anatin'ny fosika ao izy ary manaraka an'izay rehefa manomboka ny fiovana dia sy miova samyrery ny olona fa ao amin'ny fiangonana koa izy mananamana. Ny olona vaovao dia manana ny rahalahy sy anabaviny amin'ny fiangonana miara vaovao anatin'ny fiangonana no satria teny iray nitoriana batisa iray no anaovana ny olona batisa kanefa sy mandeha ho azy zany, sy mandeha ho azy zany mila vavaka mandrakariva
mila anasa ny fanahy fa ny fanahy dia mila angatana mivavaka sy automatika ny zavatra atao ny fanahy fa mila angatana mivavaka izy mila manao karazana atao hoe fangatana ny fanahy misy mivavaka zay atao hoe fangatana ny fanahy zany dia ny fiangonana zay mivavaka dia mivavaka rehetra dia fangatana ny fanahy na mivavaka atao ny sakafo na mivavaka atao n'ina reny fangatana ny fanahy daholo reny mangataka ny fanahy sy mandeha ho azy zany zava-pinoana fa ny contraire ny fahavaliny zava-panahy dia ny automatique na ny automatisme mandeha ho azy sy misy zavatra mandeha ho azy ty fanahy dia mila vavaka mila fangatana mila finoana miova kanefa asa miova miova amin'ny fanavaozana ny saina fanavaozana manomboka ao anaty zany kanefa asa miova raiso tazono amin'ny mahizy azy miterymanason'Andriamanitra dia amin'ny finoana zany miasan'Andriamanitra oka heky aloha zay voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy anakafanay masina zay hatramin'ny indrindra ka ho mandrakizay levavasika tompo misy taotranao zahay Jesosy amin'ny zavatra rehetra mangataka anao zahay mba hanentana ny fonay mba hangetahita ny teninao zahay handray azy hampetrano azy hanaiky azy hoti azy kanefa mangataka anao koa zahay to mba hisokatra amin'ny fiovana dia ny fiovana amin'ny mahatonga anay olo vaovao tokoa olona vaovao araka hita fonao sy ny teninao amin'ny anaranao Jesosy amen. Misaotra midera mangalava ny anaranao zahay Andriamanitra raha fahasoavanao fa efa nafoinao ny zanakao lahy tokana vaovao amizana nateraka tonga zana mivavy izy tahaka anay rehetra na dia tompon'izao rehetra zao aza na dia zanak'Andriamanitra mandrakizay aza dia tonga tahaka anay izy satria zany no mahatateraka ny famonjenanay tafangona eto zahay ankehitriny mba handre ny teny soamafaly momba ny zanakao Jesosy izy no hitenenanao aminay na amin'ny fiangonana manontolo izay mivory zany na ny tsirairay amin'ny misy atokantrano na amin'ny toerana misy ny tsirairay andavanandro ka io ny teny zay fandrenesinay miroa tambaky teny masina raha mbola handre ny teny zahay ankehitriny dia mangataka ny fitarian'ny fanainao masina zahay hamila fo hamila heloka hanadio meo anay ny hainy sara ny teninao fa haina ho anay zany fahasoavana na fahasoavana ho anay zany fihenao na ny teninao zany dia mitenena ary tompo fa mihaino zay mpanofinao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Androany no alahady zay maranasika ny nomeliny fileovana eto sady alahady voalohany manaraka ny epifania ihany koa koa ny tenin'Andriamanitra zay anjarasika amizao dia raha sika mahita zany araka zay voasoratra amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy araka an'izao zao natoko fahafito andiny faefatra amby folo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby folo zao natoko fahafito andiny faefatra amby folo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby folo rehefa iaraha mahita irany dia mivavitry izao ny anaran'i Jesosy ary efa nisaotraka ny andro firavolavolana dia niakatra teo fiandrony tefolo Jesosy ka nampianatra izy dia gaga ny Jesosy ka nanao hoe ahoana no ahaizan'le ity soratra nefa sy mba nianatra izy fa namaly azy Jesosy ka nanao hoe sy ahy ny fampianarana fa an'izay naniraka ahy raha misy olona tahafantatra ny sitrapony dia alala fa ny amin'ny
fampianarana na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho ahy aho. Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany, fa izay mitady ny voninahiny sy ny zay naniraka azy no marina ary sy misy fahamarinana ao aminy. Ry iray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa fiangonana malala aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ratsika sy Jesosy Kristy Tompo. Rehefa tonga ny fotoanandro, sy fotoan'ny olona zany, fa fotoan'Andriamanitra zany. Izany fotoanandro zany dia ny mandrakizay anefa fotoana avy any ambony, fotoana avy any an-danitra, fotoana midina zany, fotoam-pamonjena zany na fotoam-panavotana. Sanatria sy fotoana voalatr'olona zany, sy sendrasendra zany, fa araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay. Milaza sofirana azy ihany ny Romana 9:10. Rehefa tonga ny fotoanandro azy dia naniraka ny zanana Andriamanitra Tompo ho ety an-tany. Sy zavatra misosa ho azy anefa zany, fa nirahana ny zanaka zany avy any an-danitra zany, fa misy lalana zay sy maintsy nodiavana. Miteny ny ray, mihaino ny zanaka. Miteny ny ray, manoa ny zanaka. Izany fanoavany zanaka zany Tompo, azo lazaina fa fanoavana feno, fanoavana tanteraka, sy misy fepetra zany. Zany tena fanoavana tokoa. Izany fanoavany zanaka zany no azo lazaina hoe loharan'ny famonjena sika. Moramora ny teny hoe famonjena ny tenako na famonjena ny tenanao. Famonjena sika tsirairay avy, famonjena zao rehetra zao amin'ny alalan'ny finoana. Raha sy nisy an'izany fanoavany zanaka zany, dia sy nisy famonjena Tompo. Raha izany ary no tany an-danitra, dia manahoana kosa ny eto an-tany. Rehefa naniraka ny zanany Andriamanitra dia nanomana tokantrano izy. Io ny fomba n'Andriamanitra. Rehefa hanao asa lehibe Andriamanitra dia manomana tokantrano handraizany asan'izany izy. Nanomana ny tokantranony Josefa sy Maria izy, ho mpitaizany zanany, ho mpanabe ny zanany, ary ny anaran'io zanany io dia natao hoe Jesosy. Na dia zanak'Andriamanitra aza Jesosy dia mila nampianarina izy, mila nobeazina izy, mila notezaina izy. Josefa sy Maria dia naniraka ny Jesosy zaza, tianatra any amin'ny sekolin'ny sinagoga, tahaka ny zazalahy rehetra teo amin'ny Israelita zany. Naniraka azy tianatra tany, ary rehefa vita ny fianarana dia lasa zanaky ny lalàna Jesosy. Io ny ataon'ny zareo bar mitzva, lasa zanaky ny lalàna, ary rehefa tonga zanaky ny lalàna dia mahazo mamaky teny eo amin'ny pulpitran'ny sinagoga. Ka sy mandeha ho azy ny mahatonga ny tomposika afaka hampianatra amin'ny sinagoga tahaka an'izany, fa efa namolavola azy ny lalàna Israelita, nanaraka ny ambaratonga izy. Toy ny zaza rehetra dia nianatra fanoavana Jesosy, fanoavana tao trano ray aman-dreniny, nianatra soratra masina tany amin'ny sinagoga izy,
Ary ny ray aman-dreny dia sy mba nanao siramba zany fitezana azy zany fanabeazana azy zany. Ary zao ny ray andro araka ny resika tamin'ny filazantsara avinaky teo dia niakatra namonjy ny andro firavoravoana tany Jerusalema izy sy ny ray aman-dreny. Gaga nireo raby tao amin'ny tefoly nahita azy na dia zaza 12 taona azy nahay namaly mahagaga ny famaliny sy salasarana fa nahay nametra-panontaniana koa izy nahatalanjona azy reo zany. Ary ny ray aman-dreny azy dia inoana fa gaga ihany koa. Raha nyteneny nahoana ny mitady ahy ianareo sy fantatrareo angafa sy maintsy mitoetra teo tranony ray koa. Nambaran' Jesosy tamin'izay fa zanaky ny olona tokoa izy, zanaky Josefa, kanefa zanak'Andriamanitra koa izy dia zanaky ny ray. Io zany no lazainy sy fantatrareo fa sy maintsy mitoetra teo tranony ray koa, zanak'Andriamanitra. Hatramin'izay zany eny talohan'izay aza dia efa niloha-bava tao amin'ny 15 tepolo indroko. Fony voazaza izy dia efa niloha-bava tao 15 tepolo. Ka sy mandeha ho azy ny sanganany amin'ny tepolo, sy mandeha ho azy ny mpananany fahalalana be tamin'izany fotoana zany. Nianatra izy. Ireto olona zay nanodidina azy teo nanao ahoana no ahaizany le ity soratra nefa sy mba nianatra izy. Na dia sy nianatra tamin'ny fikolony mpaminany aza izy dia zao ny zavatra anankiray. Ity Jesosy ity anika zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra izy sady zanaky ny olona izy nianatra anaraka ny ambaratonga fototra teo amin'ny maha-Israelita azy nefa zanak'Andriamanitra ihany koa izy. Iverena sika kely ny amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy. Zanak'Andriamanitra izy. Ary efa naniraka azy ny ray dia nanaiky izy, nanoa izy, nankatoa izy sy ny fepetra feno ny fanoavany. Paoly apôstôly rehefa mampita ny tradisiona momban' Jesosy, lova ara-pampianarana momban' Jesosy dia zao nampitaina taminy fa ity Jesosy ity rehefa mivavaka amin'ny rainy dia manao hoe Aba raio, tahaka ny fanao sika kehitriny baba o na hoe dada o. Ny fiasoan'ny ray dia Aba, ka dia ny feon'ny Aba no ampitainy amin'sika, ny tenin'ny Aba no ampitainy amin'sika. Io Aba io no nankatoavan'i Jesosy, io no nekeny, ka dia izany fanoavana any Aba zany no mahavelona ansika to. Fanoavan'i Jesosy any Aba raha atao fiteny mivantavatana koa tahaka ny asika. Fanoavan'i Jesosy ny Abany no mahavelona asika fa sy zavatra hafa, io no amizena asika. Ary tahaka an'izay koa ny fiangonana. Ny fiangonana dia natao mampita ny teny Jesosy, natao hizara ny teny Jesosy, fa io no aina ho an'ny fiangonana, io no fahavelomana ho an'ny fiangonana. Fiangonana velona dia fiangonana mampita ny teny Aban'i Jesosy, dia sika zany io no fototry ny fahaveloma sika. Jesosy zany dia miteny hoe manao ahoana moa zany? Zay mitady ny azo izy, zay mitady ny voninahitry ny tenany dia sy manome voninahitra ny rainy zany, fa zay mitady ny voninahitry ny naniraka azy no marina. Zany no fomban' Jesosy, ary zay koa no mila ataosika fiangonana. Atao ahoana nefa no hanahaka an' Jesosy tahaka an'izany? Azo atao ve zany? Ino tompo, azo atao, saingy ny tena mpanao an'izany dia ny fanahy, ny fanahy, ny fanahy ny fahamasinana, ny fanahy masina, ny fanahin' Jesosy, ny fanahin'Andriamanitra no mampidina avy any an-danitra izany fanoavan'i Jesosy ny Abany zany, mampidina azy ety an-tany amin'ny fosika olona. Zay no mahanana sika fanoavana tompo.
ny fanoavan'i Jesosy zany ampidiny ny fanahy amintsika ka mahatonga asika hanoa azy, mahatonga asika hatahotra azy, mahatonga asika hanaiky azy, mahatonga asika hanao zay asainy atao. Amin'izao no ilony filovana zao sika dia ny zava-dehibe dia zao manoa ny teniny Aban'i Jesosy, Aba raio. Zay indrindra natao sika miraina izy any an-tany. Tsy vavaka sotra ndray any an-tany fa tena nivavaka Jesosy tokoa nivavaka ny tompo. Raina izy any an-tany zany Aba raio any an-tany. Heno izany vavaka zany. Ao ny lakile ny zavatra maro be momba ny fiainasika. Dia ny fananasika asa mifiona lehibe atao dia fampitana ny teny Jesosy tompo amin'ny manodidina asika. Sy azo ovana, sy azo piana, sy azo angalana fa ny teny Jesosy mila bataina, mila ianarana. Dia gaga sika ka Jesosy raha mba nianatra avao ka izy io, mila fianarana ny izy, mila fitezana ny izy, mila lobiazina izy na dia zanak'Andriamanitra azy. Jesosy hoe nianatra fanoavana izy, nianatra fanetretena izy, nianatra tanatin'ny fisapana ngeza be izy indraindray. Zany dia nianarana Jesosy daholo. Na dia tompony zavatra rehetra izy, na dia tompony teny dia nianatra ny teny koa rehefa tonga tetezana. Raha Jesosy aza mila an'izany dia maika mofa ny tenako, maika mofa ny tenanao, maika mofa ny tenasika tsirairay. Mila fitezana, mila fanabeazana, mila tezain'Andriamanitra, mila fampitaiza sika koa isika hatramin'isika. Izy moa sy mba mila fitezana. Raha Jesosy milaza hoe tsy mila an'izany dia hoe isika zanak'Andriamanitra ny izy. Fa isika eo anatran'izany Jesosy azy da mila fitezana. Nahagaga ny teniny tamin'ny zaona fanao batisa. Batisa ny zaona ny dia batisa ny fibebana. Tonga izy hatao ny zaona batisa. Zaona nahazo teny hoe io aneka mpanao batisa ny fanamasina. Ny olakora ny zaona sy hanao batisa anao hafa ianao ane tokony hanao batisa ka ianao ndray tonga ty amiko. Na nizy tena Jesosy. Sary ny fanetretena. Manaiko ambany lalàna izy, nanaiky anatra izy, nanaiky hotezaina izy, nianatra fanoavana izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray fanagaty fanahy masina. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitahia. Aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tomposika, ny fitiavan'Andriamanitra ray, raisana ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay.